Antsika ny tontolon'ny baolina kitra dia nanaraka ny nambara teto tamin'ny heriny dia hiazo amin'ny fianaratsoa ireo ekipa zokony tao amin'ny cheminot izany rato lalao tany izy ireo omaly zapotsy ary nivoaka nandresy nanoloana ny ekipa ny CMP avy eo fianaratsoa izay ireo mpitantana ao anivon'izany sekoly zany ireo mpilalao zokony moa no nikatroka tamin'ny cheminot avy eto Antananarivo ronoray no nivoahan'ny cheminot mpandresy tamin'izany lalao zany omaly tolakandro tao amin'ny fianarantsoa. Iny ihany koa no mitondrantsika any amin'ny taranja baolina lavalava izay azo lazaina fa mbola dia mafana ny toedrarà ankehitriny eo anivon'ity taranja ity kanefa nazana zany dia mandeha ihany ny faninanana ho an'ny faninanana izay karakarain'ny komite ad hoc ary dia niova ny anarana ary natsangan'ny malagasy rugby ny komisiona manokana hitantana ny faninanana eto amin'ny ligue Analamanga ho an'ny taranja baolina lavalava izany ary dia nitoy androany teny amin'ny Kianjamaki ny faninanana raha fitinina zany dia ny malagasy rugby no nandray antanana indray ny faninanana ho an'izay eto Analamanga izay dia nikisaka indray aloha zany ny komite ad hoc. Noraisin'ny malagasy rugby antanana ny fitantanana ny famitanana tao am-pilalaovana 7-24 eto Analamanga ho an'ny taranja baolina lavalava. Nosoloana ny komite ad hoc ka komisiona izay natsangan'ny malagasy rugby indray no indraikitra ny faninanana. Nasipanivana ihany koa ny raikim-po ny faninanana ho an'ireo filevana mpandray anjara. Hiatrika ny faninanana manokana ireo voasokajy ho ekipa elite izay miisa 220 antsoina hoe top 20 fédéral. Filevana 20 kosa no hiatrika ny faninanana ho an'ireo voaniakatra izay tononona kosa indray hoe top 20 régional. Misy zany aloha dia mbola miantso zany zay andreo filevana sivy izay tsy nanaraka ny rafitra fédéral tamin'ny zoma tsy tonga mory zareo zany dia rehefa nidinika zany ny tao amin'ny commission technique dia tsy tratra le championnat raha ohatra ka natao amin'le 20 zany raha fihainoana tamin'le club avy aty amin'ny section dia nanapa-kevitra zany ny malagasy rugby fa tazomina amin'le raiky ambin'ny folo le groupe élite zany anaran'ny championnat zany aloha nenjehana an'le Madagascar amohanan'le ekipa roa anao ny champion amin'ny ROI Moussa Indien amin'ny décembre satria amin'ny décembre ny datiny amen'ny ROI dia tsy maintsy enjehana zay dia nitazomina amin'le groupe élite raiky ambin'ny folo le ambiny zany le ambiny anatin'ny top 20 efa nisy teo aloha zany dia io zany manao championnat amin'ity taon'ity dia nasiana zany amin'le groupe teo ambany le groupe fédéral io zany ho préparena zany ny mety mamenoana arakarak'izay mbola ivorona eo amin'ny commission technique zany ny amin'ny championnat amin'ny heritaona dia ireo nga manerika ny no manana ny leveo dia manana fotoana zany reo club reo no manana sy hanatsarana ny ekipany izay toy an'le rafitra amin'ny restructuration iny hoe hiakatra ao ambony zany dia amin'ireo tsy maintsy misy ameno azy dia ireo zany izy efa manomana izy zany amin'ny heritaona no championnat zay. Nitika ve zany fa tsy misy tsony ve zany ilay komite ad hoc mikarakara faninanana? Tsy mikarakara faninanana tsony fa dia malagasy rugby mikarakara azy fa misy ny commission de compétition zany malagasy rugby tantana ny championnat eto Analamanga sy Tanavy. Arak'izany dia nitoy tamin'ity androany ity teny amin'ny Kianjamaki ny faninanana. Ity lalao rahantsika amin'ny sary ity dia nifiaonana teo amin'ny FTM Manjakaray sy ny USA anakady fotsy. Mokafoy 9-5-20 ny voahan'ny FTM Manjakaray mpandresy. Manjakaray eto manao akanjo manga amin'ny sary. Raha ny endry taloha tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao hatrany am-boalohany ka hatramin'ny 20 minitra farany.
mitovitovy ny rindram-panafiana ho an'ny rotota izay samy lalao tao anaty troakara, samy manana mpilalao tanora sy aingam-pandeha ihany koa na ho an'ny Manjakaray na ho an'ny Ankady Fotsy, saingy nitongilana tany amin'ny Manjakaray teto ny fandresena. Toy izao ireo vokatra hafa: top fédéral, COSFA nandresy ny URC tamin'ny isa mavesatra 510 no 3, Savonnerie Tropical nanamotsana ny 15 fa tamin'ny isa 730 no 320, ny Kiopa nandresy ny GST Anambondrona tamin'ny isa 720 no 12, ny Manjakaray kosa nandresy Mokafoy tamin'ny 420 Anakady Fotsy.